Then, when we have come from the garlic lands of Egypt through sanctification, afatra nytorian'ny mpaminany William Marion Branham mitondra lohateny fananganana tapany faharoa Efesianina ampitahaina amin'ny Joshua ny alahady ariva fa 15 Mey 1970 tao amin'ny Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. then God having predestinated the church, iny tena zay hatrany arak'izay voalazako teo aloha faly aho raha hoy izy ireo tamiko andesika ho any antranony tompo. Ataoko fa Davida no nanao an'io fanambarana indray mandeha andesika ho ao antranony tompo. Tsy misy toerana tsaratsara kokoa fantatro na ianareo koa azy mihoatra noho ny ao antranony tompo. Ankehitriny izao arivo izao sika manana sakaiza vitsika eto zay avy any Georgie lavitra any ary mety hody amin'ny fiara izy ireo rehefa avy misakafo arivo koa dia ataotsika ho an'ny sasany aminareo zay avy lavitra manantena ny hijanonareo aho azonareo ampiasaina ny fitrandrehetra nananay ary amin'ny alarobia ariva no ano izy atsika ny fampianarana aveo raha sitraky ny tompo amin'ny alady manaraka indray fa ny andro satokao dia hanomboka amin'ny fahenina oriny izany koa ho anareo rehetra efa niomana ny ala sasatra miandro sy mananteny sika fa anana fotoana be voninahitra indrindra andro satokao nafinaritra trany ny fotoana nananantsika tany tsy dia misy olona loatra matetika sika nitafakatra misy toerana mazaka eo ataoko fa azo asiana olona ray alina mora foana eo fa matetika ataoko fa 7 teo eo no tonga tamin'ny taona lasa teo eo feno olona tamin'izay nefa mbola maro ny toerana azo nalaina ary maro ny seza azon'izy ireo natao hatrany amin'ny farany orina koa dia miandry an'izany indrindra sika ary mahafaly mahita fa maro amin'ireo rahalatsika mpitoroteny no eto tsy mety tadidiko ny anaran'ity eto ty missionnaire rahalahy Humes ary ranabavy Humes ianao very mipetraka etsy ry eo arinany retsy ankizy retsy faly sika fa manana azy ireo missionnaire izy misy hafa ihany koa rahalahy Pat rahalahy Dalton ary maro tokoa rahalahy Biller ary nahita ny rahalahy Collins voateo ary tahaka ny sarotra ny anonona azy rehetra kanefa faly tokoa zahay raha manana anareo atao antranony tompo zao arivo zao. Rahalahy Neville malala indrindra ity mipetraka atao arinako ity mba hivavaka miaraka amiko mandritra ny ampianarantsika ny teny Richard Lee mahafaly ihany mahitanao sy ranabavy Nelly eto anio arivo miaraka amin'ny ankizy. Ity dia ny fampianarana baiboly matetika dia tena eny rahalahy Welsh za tady anao tokoa hitako mipetraka riarinry anao zao ary somary mampididoza matetika ny fampianarana baiboly somary fantatrareo tsara tahaka ny hoe mandedeha eo amin'ny tany malama no hiantsotsika azy nefa tsapatsika tsotro zao fa raha ny toerana sy ny fotoana misy atsika dia mety asoa ny tondra kely ny fiangonana ho eo amin'izay everiko fahazahoana tanteraka ny amin'ny toerany ny amin'izay maizy antsika ao amin'ny Kristy Jesosy ary everiko indraindray fa zavatra mahafinaritra ny fitoriana teny nefa inoko fa indraindray ry rahalahy Biller mandeha lavidavitra noho izany ny fampianarana ary somary indrindra ho an'ny fiangonana eny mandrobaka ny mpanota matetika ny fitoriana teny hitondra azy atsiaro tena meloka amin'ny alalan'ny teny fa ny fampianarana kosa no mametraka ny olona eo amin'ny toerana maizy azy ary tsy afaka anana finoana araka ny tokony ho izy mihitsy sika mandra-pahafantarantsika ny toerana izay maizy atsika eny raha ity firenena Etats-Unis tsara be eto ty no mandefa ay ho any Rosia mba ho ambasadora zao firenena zao any Rosia koa raha ofisialy no nandefasany ay any Rosia dia ao andamosiko ny fahefana rehetra nanany firenena Etats-Unis mitovy tsotro zao ny teniko sy ny an'ny firenena Etats-Unis raha to ny ekena ho ambasadora ny tenako koa raha maniraka antsika ho ambasadora ny Andriamanitra
ny fahefana rehetra any an-danitra izay maizy an'Andriamanitra rehetra, ny anjeliny rehetra sy ny heriny rehetra no ao ambadiky ny teny alokantsika. Raha voatendry marina tokoa sika no sady iraka nalefa ho eo amin'ny olona, tsy maintsy ajain'Andriamanitra ny teny, satria nosoratany mazava tsara hoe zay rehetra fehezinareo eto an-tany dia ho feheziko any an-danitra, zay rehetra vahanareo eto an-tany dia ho vahako any an-danitra. Ary omeko anao ny fanalahidy ny fanjakana. Teny fikasana lehibe toy inona no nomeny ny fiangonana. Ary zaho taorininy ny andro iny ataoko fa maro aminareo nandre teto tamin'ny maraina raha niezaka aho tamin'ny fomba fanaoko izay mora sy tsotra indrindra nanazava n'lay fahitana hitako ny amin'ny lanitra. Tsy ho tiako mihitsy sanatria ny hoe hisalasala ny amin'izay mety ho lazain'olona amiko fa nolazain'Andriamanitra taminy. Ino anio aho na dia tsy hitako amin'ny soratra masina zany, tiako ihany nino ny tenin'io rahalahy io. Mety hijanona fotsiny eo amin'ny baiboly angamba ny tenako, kanefa ino hatrany aho hoe nisy na diso fandraisana an'io rahalahy io angamba, ka mety misavoritantsaina kely fotsiny izy. Nefa mbola ino azo ho rahalahiko hatrany aho. Ary raha misy zavatra mirehitra ato am-poko dia antinaiko fa tsy alato amiko mihitsy zany amin'ireo taona sisa ivelomako, fa tsy ho adinoko mihitsy ny zavaniseho tamin'ny alady maraina lasa teo herinandro zay. Nisy fiantraikany tamiko tokoa zany ka nampivoatra ny fiainako. Tsy matahotra aho, tsy misy tahotra ny fahafatesana mihitsy ato amiko. Tsy misy mihitsy antony tokony atahorana amin'ny fahafatesana, ary tsy misy antony ihany koa anareo raha toka mazava aminareo fotsiny zany. Eny, angamba raha ilainareo ny anana fahatsapana mba hahafantarana an'io, satria tsy misy fomba nazavana azy, tsy misy teny entina ilazana azy, satria tsy hita ao amin'ny dictionnaire anglisy na ny dictionnaire hafa, satria ao amin'ny mandrakizay io. Tsy misy ny omaly, tsy misy ny ampitsy, fa ankehitriny hatrany ny fotoana. Ary tsisy ny hoe mahazo aina kokoa afaka adiny ray, tsy mahazo aina tsara afaka adiny ray, mahazo aina indray, fa ankehitriny tsy misy farany ny fotoana. Hitanareo, tsy misy fahataperany, tsy misy afa-tsy io fiadanana be voninahitra sy ny tahak'izany io. Ary tsy afaka hisy hotany, tsy afaka hisy fialonana, tsy afaka hisy aretina, tsy zavatra toy izany ka tratra ny morony io lanitra io. Ary raha manana tombontsoa manokana ny ilazan'izao aho, izay angamba tsy ananako, raha tsy ananako zany dia angatahako ny amindran'Andriamanitra fo amiko. Nefa raha manana tombontsoa manokana ny tena ka namelahy ny ovobata tokoa Andriamanitra mba hahita zavatra, dia andray an'io ho toy ny lanitra voalohany aho. Ary inoko fa misy tao amin'ny baiboly natsoina hoe ataoko fa Paoly zany, voabata hatrany amin'ny lanitra fahatelo izy. Ary raha izany no voninahitra tao amin'ny lanitra voalohany, ho toy inona ny ao amin'ny lanitra fahatelo? Tsy mahagaga raha tsy vitany ny resaka an'io tao anatin'ny 4 taona. Nambarany fa tsy fantany akory izy na tao amin'ny tena na tsy tao amin'ny tena. Tahaka an'io apôstôly lehibe io ary, tsy hoe mba hizarany ny anjara asany na hitady hametraka ny tena hoe mitovy tamin'izay na izy azy, kanefa afaka milaza to azy aho hoe tsy fantatra aho na tao amin'izao teny zao na tsy tao amin'ny tena. Izao fotsiny azo tsapahitanana tahaka ny fahitako anareo zao no nisy teo. Fa nanontany tena hatrany aho hoe raha avy ny fotoana ialako, raha ho anakely mitsingevana ve no hita na fanahy ka ataoko hoe indro ny rahalahy sy anabavy Charlie sy Neliry, rahalahy sy nanabavy Spencer ry mandalo ry,
nanahiran-tsaina hatrany zany rehefa ao ampasana ny masoko efa horava eo ampalovana raha tsy eo intsony ny sofiko mba andrenesana ka efa lasa avokoa ny rako no sady efa nosoran'izy ireo zava-manitra ny tenako na ao anaty rano zany na ao anaty tany ary tsy eo amiko intsony ny fahafahako misaina sy ny sela ny adi-dohako dia ataoko ahoana no zavatra hafa akoatra ny fanahy mitsingevana etseroa fotsiny nampanahy ahy zany toy inona ny tiavako anao hoe manahoana ry ralapaty faly tokoa mahita anao manahoana ry ralanevily nanirina hitanao mafy aho nefa hoy anakapo fa raha tsy manan-javatra entiko ijerena na vava mba hitenenana efa aloha zany lasa vovoka dia ahoana no ahafahako anao hoe manahoana ralapaty manahoana ralanevily sy ny sisa ahoana ry Charlie nefa fantatra ankehitriny fa diso zany satria voasoratra tamin'ny soratra masina sady tsy misy mifanohitra amin'izay voalazako fa raha ravana ity tranolaytsika ety an-tany ity dia manana zay efa miandry atsika isika tranolay hafa zay manana maso sofina molotra afaka misaina raha ravana ty tranolaytsika ety an-tany ity dia misy vatana ahafahako mahatsapa ahafahako miresaka fa tsaroko eto amin'izao fotoana izao hoe nisy fotoany Mosesy maty no sady tao amin'ny fasana zay tsy nisy nahita nandritra ny 800 taona ary Elisy efa nakany an-danitra 500 taona tany aloha nefa hita teo amin'ny tendrombohitra fivatare izy ireo sady niresaka tamin'ny Jesosy telo na 5 taona raha kely indrindra taoriny nafaty ny Samuel nampiakatra azy indray ilay vehivavy tsindrin-javatra tao an-dora dia indro fa laviny ankohaka izy io no sady nanao hoe nofitahanao aho satria ianao ny Saoly ianao ihany io hoy izy satria Andriamanitra maro no hitako tsy lisy raha vehivavy hitanareo mahita Andriamanitra maro aho miakatra mbola tsy afaka nahita azy Saoly teo ary izy manao ahoana ny endriny ambarao amiko ny aminy dia hoe maizy ary misy kapoty eny antsorony hoy izy Samuel mpaminahy zany ampiakary eto anatreako izy tiako tsikaritra fa tsy nisy miala na izy any Samuel mbola nitoetra mpaminany hatrany izy tena nolazainy any Saoly ny zavatra hitranga ny ampitsony iny koa hitanareo fa ny fahafatesana dia tsy manafoana ny momba antsika tanteraka akory arak'izay fitomanitsika sy ny fisetotsika ary ny fitolokontsika eo ampasana manova ny toerana onenantsika fotsiny zany mitondra antsika eo amin'ny toerana izay fa inona moa ny taona raha mivelona adiny ray amboniny aho dia hony velona ela kokoa noho ny olona maro 40 taona hony velona ela kokoa noho ny olona 5 taona tsy misy dikany ny taona napetraka eto fotsiny ho amin'ny tanjona anankiray sika dia ny anao zavatra eny fa maro amin'reto renikely tsara tare mipetraka eto reto zay 70 na 70 taona ny sasany amin'izy ireo no anao hoe fa inona no mba nataoko raha nadab Branham nitaizany zanakareo ianareo nataonareo ny zavatra tokony ho nataonareo mety ilazanga mandady efa anitra mipetraka eto hoe fa za nandravina bainga ny tanimboly nanao an'izao koa tsy mbola nitoroteny aho nataonao tokoa anefa ny zavatra nandran'Andriamanitra anao atao misy toerana ho anao nisy dokotera efa antitra nresaka tamiko maly isan'ireo dokotera namako izy io sakaizako efa maherin'ny 20 taona ary ny zabaviny dia ato ampiangonana ny Oariva fa somary sahiran-tsaina kely ny aminy izy io dia nandeha nijery azy aho ary raha vao nanomboka nyresaka taminy aho dia niaina zava ny endriny ary nitantarainy ihany aza natao ny tany Colorado efa taona maro lasa dia ilay faritra fiazako mihitsy mirana sy nazava tokoa ny endriny
Ary hoy aho ry dokotera firy taona zay ny asanao? Hoy izy fony ianao mbola nono. Ary hoy aho tato anatiko efa betsaka hoy izy nanatanteraka ny asako teo amin'ny kalesy kely aho. Napetrako teo amin'ny soavaliko ny lasely fametrahako entana. Nalaiko ilay kitapo keliko de lasa aho. Ary hoy aho eny mandeha manaraka sisin-drano amin'ny 2 maraina no sady mitondra jiro kely miezaka mikarika n'ilay trano misy zazakely marary kibo na koa misy reny efa hiteraka. Hoy izy marina zany. De hoy aho fantaro ry dokotera inoko fa any ambadik'io faritra manelanelana ny fahafatesana sy ny tsy fahafatesana io manana toerana ho an'ireo dokotera antitra ka ny asa toy izany Andriamanitra. Nisy ranomasy be tonga teo amin'ny masony dia nanomboka nitomany izy natsanga ny reto tanana efa osa. Ary hoy izy ry lalahy antenaiko zany fa any ambadika zao. Tsara ny fanahin'ny olona Andriamanitra dia izay maizy azy. Dia nomeko azy ty soratra masina mahafa-po ty. Matetika izy no nandeha lalatsarotra teny amin'ny samaloka no mamotaka tamin'ny alina miezaka ny anampy olona. Angamba tsy manam-bola izy ireo na dia kely aza nefa tsy nampaninina azy zany. Hoy aho laza Jesosy amin'ny soratra masina hoe sambatra ny miantra fa izy no iantrana. Ary marina zany. Ary tiantsika ny hariva ny ametraka ny fiangonana eo amin'ny toerany mandritra ny reto lesona telo reto raha avelan'Andriamanitra. Ny hoe ahoana sy inona ny tokony hojerena dia ny amin'ny maizatsika. Manomboka eo amin'ny toko voalohany amin'ny bokin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Efesianina sika. Andray an'ireo toko telo voalohany aho mandritra an'ireo lesontsika telo manaraka ireo ka hiezaka ny aka toko anankiray isakariva raha azo atao. Androany hariva amin'ny alarobia ary amin'ny alahady maraina ho avy. Efesianina toko voalohany. Eny raha indro fa hiara-mandinika an'izany sika dia tiako ny laza an'izao hoe ity bokyny Efesianina ty dia azo ampitahaina tanteraka amin'ny Jisoa tao amin'ny testamenta taloha. Efesianina, ny bokyny Efesianina eny tsarofa raha sendra tafavoaka kely amin'izay fampianarana voarainareo sika dia mamelana itsotro zao ary manana faharetana fohy aminay. Alohany anokafantsika an'izany andesika angataka aminy mba hanampy antsika raha hanondrika ny lohantsika. Tompo, manatony zahay ny soratra masina sy madio izay mafiorina kokoa no ny lanitra sy ny tany rehetra. Satria vakinay ato amin'ity teny ity izay antsoina hoe baiboly fa ny lanitra sy ny tany dia andalo fa ny teniko tsy mba ho levina mandrakizay. Koa amin'izao ora matotra indrindra anatonako an'ity pulpitry ty zao manoloana ny reto izay nividinao tamin'ny rahanao amin'izao arivo zao dia reto olona sarobidy malala izay mety maty ka mipetraka eto zao arivo zao mba androbaka an'izay fanantenana kely rehetra azony fikirina amin'io azavana ho avy io. Ho tondraka tokoa ane zany zao arivo zao ka atonga ny mpino tsirairay avy zay eto ahita ny toerany ary zay rehetra tsy mbola tafilitra ao amin'izao fiombonana lehibe zao ane dia hiditra faingana ao amin'ilay fanjakahana Tompo ka andodo varavarana izy mandra-pahatonga n'ilay mpiambina amo varavarana. Ekeo zany Tompo. Vakinay ato fa tsy azon'ny olona taony mandika an'ity baiboly ty avy amin'ny tenany. Ho sanatry ampanomponao ane na izay mpanompo hafa rehetra ny anandrana ametraka ny fandikany tena manokana eo amin'ny teny. Amaky an'izany fotsiny ane zahay ka ino an'izany arak'izay nanoratana azy. Ary indrindra fa ho anay mpiandry andianondry dia zay pastora angonina any amin'io tanàna be voninahitra indray andro any miaraka amin'ireo andianondry vitsy fa hoe mamfanatrehan'i Jesosy Tompo zahay ka ahita nyity taranaka ity iseo eo ny teo amin'ny Paoly, ny teo amin'ny Petera, ny teo amin'ny Luka, ny teo amin'ny Marka, ny teo amin'ny Mateo, izy rehetra ka ahita azy ireo ho tsaraina miaraka amin'ny antokony avy zahay. Andriamanitra ô, avelao aho
ametraka marom-pandresena folo tapitrisa eo atongotrao sady amin'ny fanetretena no andadiladiako sy ametrahako ny tanako eo amin'ny tongotrao sarobidy ka ilazako hoe tompo anao izy reto. Andriamanitro fenondray mandeha indray amin'ny fanahinao sy ny fitiavanao ary ny fahatsaranao zay. Ary engane zay mba ho toy ny nanambaran'ny poety azy tao amin'ilay hira nefa taona maro lasa zay hoe ry zanak'ondry malala zay maty tsy ho lany mihitsy ny herin'ny ranao mandra-pahatonga ny fiangonan'Andriamanitra navotana rehetra ho vovonjy ka tsy hanota intsony. Ary atrano nahitako ampinoana anio zavatra nikorina avy tamin'ny ratranao zay nisokatra ho ahy io dia ilay fitiavana mahavitra no oloha hevitro sady ho toy izany mandra-pahafatiko. Koa amin'ny hira mendrikajaka kokoa malefaka kokoa mbola toizany ihany hoe hira ny heriny famonjenao aho rehefa angina any am-pasana ny fiteniteny reto molotro miambakavaka manitry reto. Fa tsy azona an'ireo zanakao amin'ny fahafatesana ny fasana. Toerana fitsarana fotsiny zany na toerana fialofana ho anay rehefa hitafiny tsy fahalovana ity mety loha ity. Ho hitanay mazava tsara ane zany zao arivo zao tompo arak'izay nanomezana azy anay ao amin'ny teny. Omeo anay ny afantatra ary apetrao eo amin'izay andraikitra izay tompo mba hahafahanay manompo ampatokina mandra-piavinao. Angatanay amin'ny anaran'i Jesosy zany sady noho ny aminy. Amen. Ankehitriny ny bokin'ny Efesianina arak'izay vao nolazaiko teo za raha ny hevitro io no isan'ny boky manan-danja indrindra ao amin'ny testameta vaovao. Mitondra antsika zany eo amin'ny faritra anankiray raha indro fa mizotra amin'ny lafinilan'ny calvinisme ary mizotra amin'ny lafinilan'ny arménisme fa ny bokin'ny Efesianina kosa no mampiaona azy roa ifanaraka sy mametraka ny fiangonana eo amin'ny toerany. Eny nampitoviko tamin'ny soa zany. Raha tsikaritra nivoaka tao Egypta ny Israely ary nisy dingana telo teo amin'ny dian'izy ireo. Ny fialana ny Egypta ny dingana anankiray, ny tany ay no dingana manaraka ary ny Kanana no dingana manaraka. Eny ny Kanana dia tsy maneho ny taonan'ny millennium. Taonan'ny mpandresy fotsiny no asehony zany. Fitsinjaram-potoana ho an'ny fandresena io satria namono sy nandoro ary naka-tanàna maro izy ireo tao Kanana. Tsisy fahafatesana nefa ao amin'ny millennium. Saingy misy zavatra hafa nateraka zany. Mitondra ny fanamarinana tamin'ny finoa zany taorian'ny non'izy ireo any Mosesy ka nialany tao Egypta ary fanamasinana tamin'ny alalan'ny fanarahany teo ambanin'ny andriafo sy ny fanavotany zanak'ondry izay natao fanatitra tany anefitra. Avy eo ny fidirana tao amin'ilay tany efa nampanantenaina. Ankehitriny inona ny tany nampanantenana ho an'ny mpino ao amin'ny testameta vaovao? Ny faniamasina no fampanantenana. Fa ho amin'ny andro farany Joel 2:20 no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aminany zanakalanareo sy ny zanakavavinareo ary eo amin'ireo mpanompo vaviko eo amin'izay rehetra manompo ahy no andatsahako ny fanahiko dia aminany izy ireo. Aneo fagagana eny amin'ny lanitra ambony ary etỳ tany andriafo setroka ary zavona. Dia ho Petera tamin'ny andro Pentekosta rehefa nandray ny lateniny izy ka nitory. Samy mibebaka ianareo ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana.
manaisotra, mamela, manala an'ireo eloka rehetra tany aloha mba tsikatra reo e Josoa talohan'ny ampitany izy ireo ny Jordana. Hoy Josoa, mamaky eo anivon'ny toby ary sasao ny fitafianareo ka manamasina tena avy ny tsiraray aminareo ary azavela isy lehilahy hikasika ny vadiny. Satria ho hitanareo ny voninahitr'Andriamanitra afaka telona. Hitanareo, izany no dingana ny amin'ny fiomanana mba handovana ny fampanantenana. Ny teny fikasana ho an'i Israely dia Andriamanitra no nampanantenany Abrahama n'ilay tanin'ny Palestina ary tokony ho fananan'izy ireo mandrakizay io. Ary tokony toetra hatrany ao amin'io tany io izy ireo. Dingana telo no nandalova mba ho tonga eo amin'io tany nampanantenana io. Jereo, hita tsara amin'ny testamenta vaovao ny endriky izany. Arak'izay voalazako, izy ity dia hifanohitra amin'ny fiheverany sasany aminareo. Ho anareo Nazerianina malala sasany sy ny hoe fiangonan'Andriamanitra sy ny sisa. Aoka tsy ho azo kenatra ianareo fa jereo akaiky izany ka dinio ny tandidona. Dinio ary jereo raha totsy ny fanaraka tanteraka amin'ny lafiny rehetra izany. Nisy dingana telo tamin'izany dia izany ary misy dingana telo amin'izao dia izao. Satria finoana no nanamarinana antsika ny finoana an Jesosy Kristy Tompo. Nafoitsika ny tany Egypta, nivoaka sika aveo no amasinina tamin'ny alalan'ny rany zay natolona. Voasasa tamin'ireo otatsika ka tonga vahiny sy mpivahiny. Zay manambara fa misy tany tadiavintsika dia ilay tanàna ho avy na nampanantenainy. Zay ihany koa no nataon'ny Israely tany anefitra. Ny vahiny tsy nanana toerana tsara, nandeha isan'alina nanaraka ny andriafo, nefa tamin'ny farany dia tonga teo amin'ny tany nampanantenaina. Zay ny toerany ihany izy ireo. Eo ny toerana ahatongavany mpino. Tonga eo amin'ny fahatsapana aloha izy hoe mpanota. Ny rano aveo no mampisaraka azy, ny fanasan'ny rano amin'ny alalan'ny rà, ary na ny rano fanasan'ny teny, izay no izy. Ny mino an'i Jesosy Kristy Tompo, aveo rehefa avinao marina tamin'ny finoana izy dia tonga mpandray anjara no sady mihavana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy. Natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba hidirany eo amin'ny dia. Azonareo ve? Eo amin'ny dia aveo ary izy dia tonga mpandeha sy mpivahiny. Eo amin'ny dia no aizy izy, eo amin'ny teny fikasana izay nataon'Andriamanitra. Mbola tsy voarain'ny Israely ny teny fikasana teo, saingy efa teo amin'ny diany izy ireo. Ary tsy te hanafitohina meteza re azo an'izao, fa teo no nalavo anareo dia anareo Nazerianina sy mpivahiny masina sy ny toy izany. Satria ny Israely fony teo amin'ny faritra atao hoe Kadesy Barnea, rehefa nakany ny mpisafy tany ka nanao hoe lehibe tokoa ny tany, fa niverina ny sasany tamin'izy ireo ka nanao hoe tsy vitantsika ny androbaka azy, satria mimanda ny tanàna sy ny sisa. Saingy tsy nekeny Josoa sy Kaleby zany ka ho reo afaka androbaka azy tokoa sika. Noho ny antota tantaratasy sy ny fanambarana efa vita sy ny voarainy, nino ny asa-pahasoavana anankiroa izy ireo dia ny fanamarinana sy ny fanamasinana, saingy tsy afaka nandroso lavidavitra. Eno tsara, io taranak'io dia maty tany anefitra avokoa. Afa-tsy ny anankiroa izay nakao amin'ilay tany nampanantenana ihany ka niverina nitondra pirofo fa tsara ny tany. Afaka nidrobaka an'io tokoa sika satria efa teny fikasan'Andriamanitra zany. Koa raha tokony handroso ny olona eo amin'ny fandraisana ny fany masina, eo amin'ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra, eo amin'ny fandraisana ny herin'Andriamanitra, ny batisan'ny fany masina, rehefa hamantarana ireo voninahitra rehefa gagana, dia tsapany fa andravany fombafomba ny fotom-pampianarana zany. Dia inona no nazo azy? Ringana teo amin'io tany io. Marina zany. Fa reo mpino dia reo zay niaraka tamin'ny Kaleba sy Josoa ka nakao amin'ilay fampanantenana.
izy ireo nandroso niditra tao amin'ilay tany sy naka ny tany ka nonona teo amin'ilay tany ho toy ny fananany. Koa aoko sika tsy hijanona mihitsy eo amin'ny fanamarinana, fanamasinana. Andeha sika iroso atreo amin'ny batisany fanamasina. Andeha sika tsy hijanona eo amin'ny finoana ny tombo Jesosy hoe vita batisa. Andeha tsika tsy hijanona satria hoe efa nanadio antsika tamin'ny fiainana fenota izy, fa hiazakazaka anatratra an'ilay toerany sika ankehitriny ho amin'ilay teny fikasana ny amin'ny batisany fanamasina. Satria ho Petera tamin'ny andro Pentekosta fa ny teny fikasana dia ho anareo, ho an'ny zanakareo ary ho an'ny zay rehetra lavitra na iza tsy ny tompo Andriamantsika anatona azy. Koa ny Efesianina eto dia mametraka atsika tahaka ny Joshua eo amin'ny toerantsika. Mahatsikaritra ianareo fa Joshua taorianina makiny ho ao amin'ny tany ka nandrobahany ny tany dia nozarainy ny tany. Efraima eto, Manase eto, ary ty anankiray ty eto, Gada eto, Benjamina eto, nozarainy ny tany ary mario. Mampirehitra ny fotsika tsotra zao zany. Ny tsiraray tamin'ireto reny Hebreo reto rehefa niteraka ny zanany dia le toerana tio arina mihitsy no voatonony raha teo amin'ny arariny fiterana izy dia eo amin'izay metrahana azy ireo tao amin'ilay tany nampanantenainy. Fampianarana lehibe zany. Raha mba afaka hiditra amin'ny antsipiriny mantsika nefa akahora maro dia maro zany. Rehefa voamboatra ny fiangonantsika indray androany dia tena tiako iverenana zany ka ray volana manintsitra na roa mba hijanonana eo fotsiny. Jereo anie izy ireo ny tsiraray tamin'ireto renireto rehefa nika izy hoe Efraima teo am-panenana dia nametraka azy tamin'ny toerana zany dia eo amin'izay metrahany tongony ao anaty menaka. Tena araka zany tokoa ny tsiraray ny toerany izy ireo ary Joshua tsy nalalan'io izy fa tamin'ny alalan'ny tsindrimandry notarian'ny fanamasina rehefa tafiditra tao amin'ny tany nampanantenana izy dia nomeno an'ny tsiraray avy ny teny fikasana ho azy nifanaraka tsara tamin'izay nampanantenana ny fanamasina tamin'ilay andro naterahany teo. Toy inona no ametrahan'Andriamanitra ny sasany ao amin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny fararian'ny fiterahana. Mandratra zany indraindray rehefa misento noho ny fanenjehan'ireo olona avy any ivelan'ny fiangonana noho ny finoany an' Jesosy Tompo dia ny hoe tena misy tokoa antsika tahaka ny tamin'ny Pentekosta ny teny fikasana ny amin'ny fanamasina. Toy inona ny fisentona sy ny tomany mandritra ny fararin'ny fiteraha. Saingy rehefa teraka izy ireo dia teraka eo amin'ny toerany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Avy eo ny fanamasina no ametraka ao amin'ny fiangonana. Ny sasany apôstôly, ny sasany ho mpaminany, ny sasany ho mpampianatra, ny sasany ho mpitandrina, ny sasany ho evanjelista. Dia omeny eo amin'izany avy eo ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra, ny fantikana fiteny tsy fantatra, ny fahalalana, ny fahendrena, ny fanomezam-pahasoavana ety manasitrana, ireo karazana fahagagana rehetra eo no misy ny fiangonana. Zay ny tanjona anaovako an'izao. Mitady miaka ny zaratany hafatrany ny fiangonana. Nefa aza manao an'izany tsy afaka ambolo vary mihitsy eo amin'ny zaratany Efraima ianareo raha Manase. Tsy maintsy alainareo ny toeranareo ao amin'ny Kristy sady akan'izany araka ny toeranareo avy. Zava-dalina sy manan-karena zany rehefa tafiditra eo. Toy inona ny fametrahan'Andriamanitra ny olona anankiray ao amin'ny fiangonana mba hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Ny anankiray matetika isika nampianarina hoe tokony hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra avokoa sika diso zany. Tokony hanao an'izao avokoa sika. Tsy zay tsy tokony. Tsy zavatra anankiray no nataon'izy rehetra fa ny tsiraray samy ny tsiraray nomena sy nizarazaraina araka ny tsindrimandry ny tany. Ary ny tsiraray afaka indray soratra masina mba anehoana aminareo marina hoe tena napetrany teo amin'ny toerana tokony hisy azy izy ireo. Tamin'ny toerany avy, ny amin'ny toeran'ireo firenena atsasany roa tany amin'ny dafin'ny ony, ny amin'ny fitarainana nataony reniny teo am-piterahana azy, sy ny amin'ny toerany tsiraray araka izay tokony hisy azy. Rehefa tafiditra eo ianareo, tsy midika akory zany hoe tsy misy ady tsony eo aminareo, fa ilainareo hatrany miady azona ny ampahan'ny tsiraray amin'izay tany misy ianareo.
hitanareo ary fa ny Kanana dia tsy naneo an'ilay lanitra be voninahitra akory, satria eo ny ady sy ny olana sy ny famonona ary ny tolona sy ny sisa. Fa izao kosa no asehon'izany, tsy maintsy famindra tanteraka ny eo no malavo ny fiangonana ankehitriny, eo amin'io famindry io. Mba fantatrareo moa fa na dia ny fitondrantenanareo aza dia mety hanakana ny olona anankiray tsy ho sitrana. Ny fitondrantena ratsinareo ny amin'ireo ota tsy ny bebahana eo anivonareo pino dia mety hitondra n'ity fiangonana ity ho amin'ny faharesena mahatsiravina, ary ho tompon'andraikitra ny amin'izany rehetra izany ianareo amin'ny andro fitsarana. Ianareo andraso kely Rahalahy Branham, eny fa marina zany. Eritrereto anie Joshua taorian'ny ampitany nakao amin'ny tany dia nomen'Andriamanitra azy ny teny fikasana, fa eritrereto anie fa nandritry ny fotoana rehetra nisy ny ady noho ny adivany, nefa tsy nisy olona maty, tsy nisy naratra na dia ray aza, tsy nisy nilana mpitsabo-panampy na fitsaboana vonjimaika na ferin-tsabony. Amen. Andriamanitra efa nanao hoe anareo ny tany andeha hiakaro. Eritrereto io fotoana nisy ny ady io, nefa tsy nisy vokovoko mena mihitsy nanodidina teo, tsy nisy olona hoe aratra. Novonoana izy ireo ny Amorita sy ny Etita, nefa tsy nisy naratra na dia ray aza teo anivony mandrapiditry ny ota tao amin'ny toby. Ary rehefa nalainy akana io akanjony Babilonianina io sy ho anjam-bolamena io izay nafeniny tao ambanin'ny tobiny, dia nafatesana olona 12 izy ireo ny ampitsoniny. O Joshua, ajanony, ajanony, andraso aloha fa misy zavatra tsy mety, misy zavatra tsy mety eto, iantso fitoandro fifadikan'ny sika. Efa nampanantenatsika Andriamanitra hoe tsisy andratra atsika, ho lavo eo tokontsika ny fahavalontsika. Misy zavatra tsy mety areto, misy zavatra tsy mety anoany, satria olona 40 amintsika no namony ainy teo, rahalahy Israelita izy ireo, nefa maty. Nahoana izy ireo ny maty? Nefa lehilahy tsy nanatsiny, satria nisy lehilahy anankiray nivoaka ny faritra. Hitanareo ve ny antony ilana an'izao fampianarana izao? Ny fanitsiny fiangonana, ny fanitsiny amin'ny tenin'Andriamanitra, ny fanitsiny amin'Andriamanitra ary ny fanitsiny amin'izy samy izy, anana famindra mahitsy tanteraka, ampamotinana eo anatrehan'ny olona rehetra matahotra an'Andriamanitra. Fa no ty olona anankiray izay nangalatra akanjo sy nanao zavatra tsy tokony ho natao amin'ity, dia izay no namonjana ain'olona 12. Ataoko fa 12 zany, mety mihoatra. Ataoko fa olona 12 no maty. Nanao antsy Joshua hoe misy zavatra tsy mety eto. Efa nampanantena Andriamanitra, no zany dia misy zavatra tsy mety. Rehefa entina eto anatrehantsika ny marary nefa tsy sitrana, dia ilayntsika ny manao antso avy ho fifadikanana, iantso ny fiangonana. Misy zavatra tsy mety anoany. Efa nomen'Andriamanitra ny teny fikasana, tsy maintsy mijanona eo amin'izany teny fikasana zany Andriamanitra ary ho tanterahana zany. Koa dia niantso fifadikanana izy, ary hitan'izy ireo natao ny atsapaka dia niaiky akana, ary novonoana izy ireo iakana sy ny fianakaviany sy ny sisa, dia nidorany ny lavenina ary napetrany teo fahatsiarovana zany, dia nanohy hatrany teo amin'ny ady Joshua ka nandrobaka an'io rehetra io, nefa tsy nisy naratra na vo. Zay no izy. Ndray andro izy nila fotoana fohy, fotoana naharitra kokoa, efa ilentika ny masoandro teo, tsy afaka hiatsara ny olona amin'ny alina. Joshua ty mpiady mahery ty, dia voahositra Andriamanitra, nakatoerana teo amin'ilay tany izy, tahaka ny Efesianina eo amin'ilay fiangonana vaovao. Maka ny tany ho fananany, maka ny fahefana. Nila fotoana fohy izy, koa dia nataony hoe ry masoandro mijanona ianao. Dia nijanona teo amin'ny 12 ora teo zany, mandra-pahazahoany ny tany. Hitanareo, eny, ny bokin'ny Efesianina no mametraka atsika eo amin'ny toerantsika ao amin'ny Kristy, fa teo amin'ny tany masina ny azy ireo. Tsy napetraka eo amin'ny tany masina isika, fa ao amin'ny fany masina. Eny, andesika maka teny anankiray.
ahitana ny fomba mahatanteraka ny fiangonana. Paoly apôstôliny Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra. Tiako zany. Andriamanitra no nanao azo apôstôly. Tsy nisy olona nametra tanana taminy, tsy nisy evekana niraka azy tany moany, fa Andriamanitra no niantso sy nanao azy ho apôstôly. Paoly apôstôliny Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra mamangy ny olona masina, reo zay no amasinina any Efesosy, zay mahatoky ao amin'ny Jesosy Kristy. Maria hoe amin'izy no andefasany an'izany. Tsy ho an'ny tsy mino izy ity, fa ho an'ny fiangonana io. Nalefa ny ho an'ireo zay nantsona ivoaka, dia ireo zay no amasinina sy nantsona ka efa ao amin'ny Kristy Jesosy. Eny raha tianareo fantarina ny fomba fidirana ao amin'ny Kristy Jesosy, raha matika ao amin'ny Korinthiana 8:12 ianareo, dia voalaza hoe fa fanahy iray ihany no nanaovana batisa antsika rehetra ho tena iray. Ahoana natao batisa tamin'inona? Tamin'ny fanahy masina. Tsy hoe tamin'ny batisany rano ho anareo zay mpiangona ao amin'ny fiangonana Kristy, fa tamin'ny renitsoratra FANA aintsy greka iray, tamin'ny fanahy iray, tsy tamin'ny fandraisan-tanana, na tamin'ny taratasy, tsy tamin'ny famafazan-drano, fa tamin'ny fanahy iray ihany no nanaova batisa antsika rehetra ho tena iray. Dia ilay fananantsika, ilay tany nomen'Andriamanitra antsika velomana, dia ny fanahy masina tahaka nanomezany ny Kanana ho an'ireo Jiosiany, no nanomezany antsika ny fanahy masina. Tamin'ny fanahy iray ihany no nanaova batisa antsika rehetra ho tena iray. Azonareo ve zany? Ankehitriny miresaka amin'ireo Kananita ara-panahy izy. Ny Israely ara-panahy zay naka ny tany ho fananany. Tsy faly ve nareo raha tafavoaka tamin'ny tongolon'ny Egypta? Tsy faly ve nareo raha tafavoaka tamin'ny tany ay? Ary tsaro fa nihinana mamy izy ireo sakafo ny anjely avy tany an-danitra, mandrapitany nakao amin'ny tany. Ary rehefa tafapita tao amin'ny tany izy ireo, dia nitsahatra ny filatsahany mano, tonga teo amin'ny famasana tanteraka ary izy ireo ka nihinana n'ilay vary hatry ela teo amin'ny tany. Eny, tsy zaza intsony ianareo eto, tsy maniry ny ronon'ny filazantsara maivana intsony ianareo eto. Tsy ilainareo intsony no tambatambaza, ny hodokatokafana ka iangaviana mba ka ty-am-piangona, fa efa tena kristianina tonga eo amin'ny famasana tanteraka ianareo zao, ka efa vonona nihinana vetikanina ankehitriny. Efa vonona niditra ao amin'ny tena zavatra hoy izy. Efa vonona ny afantatra an'ireo zavadalina sy feno arena. Hiditra amin'izany avy hatrany sika, ary nafenina talohana rena zao to zao zany. Hoy izy, eny, efa tafiditra amin'izany ianareo, koa nitenenako an'izao dia ianareo. Tsy ho an'ireto zay vao niala ny Egypta, tsy ho an'ireto zay mbola iny an-dalana, fa ho an'ireto zay efa eo amin'ny tany nampanantenaina, ka efa nandray ny teny fikasana. Firy no efa nandray ny teny fikasana ny amin'ny fanahy masina? Tsy mafaly anareo ve raha tafiditra amin'ilay tany? Aty an-dafiny ankehitriny, mihinana ilay vary hatry ny ela, mihinana an'ireo vetikanina avy amin'Andriamanitra sy manana fahafantarana mazava tsara. Tsy misy fisavotahan-tsaina intsony ao amin'ny fisainanareo ara-panahy. Fantatrareo tsara ny hoe iza moa izy, fantatrareo tsara ny maizy azy, fantatrareo tsara ny toerana alianareo, fantatrareo tsara ny aminy rehetra. Fantatrareo ilay ninonareo ary matoky anareo fa izy dia mahatahiry ilay zavatra natolony anareo mandra-piaviny zany andro zany. Zay ilay olona, ho azy ireo no iresahan'ny Paoly eto. Ino tsara? Eny zareo, ho an'ireo mahatoky ao amin'ny Kristy Jesosy. Eny, aleo asaiko averin'ny fiangonana zany. Ahoana no idirantsika ao amin'ny Kristy? Ny fikambanana fiangonana ve? Tsia. Ny fametrahana ny anarantsika ao amin'ny boky ve? Tsia. Ny nanaovana antsika batisa nasitrika ve? Tsia.
ahoana ny idirantsika amin'ny Kristy tamin'ny fanahy masina iray ihany no nanaova batisantsika rehetra ho ao amin'ny teny fikasana iray ilay teny koa mpandray anjary sika ny amin'izay zavatra rehetra misy ao amin'ilay tany. Amen. Tiako zany raha tsy kasoka ny feoko dia ho vitako nika. Rehefa tafiditra ao amin'ny tany io dia zany efa ao an-tranoko amin'izay aho ao kanana vonona amin'izay rehetra tian'Andriamanitra ampiasana aho mamindra eo amin'ny tany masina. Zanaky ny mpanjaka efa mitafy no sady vita homana nivoaka ny Egypta tonga hatreo amin'ny tany nampanantenana niaritra fizahantsoetra namaky teo amin'ny Jordana ary niditra tao amin'ny teny fikasana voata io. Ahoana nazokan'io tamin'ny fanahy iray tamin'ilay fomba nandraisan'ny Paoly azy ihany. Nitovy ihany fiantraikan'izany na teo amiko na teo aminy izay ihany koa ny ataony aminareo tamin'ny fanahy iray ihany no nanaova batisa antsika rehetra. Tsy hoe namafazan-drano na voafafy kely tamin'izany fotsiny ka natsiaro nazo aina kely fa natsoboka tao anaty tao natao mba ilomano ao amin'ny fany masina avokoa sika. Zay ny teny fikasana. Ny Efesiana ho atsika ny Joshua ho atsika dia ny fany masina. Joshua dia midika Jesosy mpamonjy. Joshua dia midika ho fany masina raha eo amin'ny endriny ara-panahy toy ny teo amin'ny aranofo fa izy no mpiady mahery ho atsika. Izy no mpitarika lehibe ho atsika tahaka ny nomban'Andriamanitra any Joshua dia toy zany Andriamanitra amin'ny mahafany masina azy mitarika atsika naiza naiza izy io ary rehefa tafiditra amin'ny tombony io dia manao antsovy manakana ny fany masina hoe inona tsy mety ato amin'ity fiangonana ity, misy zavatra tsy mety. Tsy hitanareo ve hoe be loatra toy inona ny zanak'isy ananantsika ankehitriny, be loatra ny Saoly voaka avy eo amin'ireo seminaira sy ireo sekoly teolojika nefa mandeha eny ka mampianatra an'ireo zavatra mamofady arak'izay voalazan'ny Baiboly fa ataony ary toa hita fa tsy manam-pinoana izy ireny. Mampiavaka ny teneny aminareo izy ka tsy mba manana fimbonana aminareo sy ny sisa. Manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany ny heriny alaviriny ny zavatra ireny. Tsy fantany toerana ny aviny, tsy hainy ambara ny antony ivelomany. Averiko ny voalazan'ny rahalahy Bob Cleanborn sakaizako hoe raha mba nisy ihany zavatra ka tsy ara-dalàna no sady tsy noarian'Andriamanitra tamin'ny zavatra eto an-tany dia ny apondra. Ny apondra ny tena zavatra ambany indrindra. Izy io no tsy fantany akory ma izy azy, tsy afaka miteraka intsony izy. Tsy azo akambana amin'ny apondra vavy ny apondra lahy ka moka zanaka apondra. Efa vita hatreo ny aminy. Tsy fantany hoe avy aiza ny rainy, tsy fantany ihany koa ny reniny. Satria boriky kely izy io no sady soavaly vavy. Tsy nanao an'izany velively Andriamanitra. Aza manao n'Andriamanitra ho tompona andraikitra amin'ny zavatra toy izany. Tsy nanao an'io mihitsy Andriamanitra. Hoy Andriamanitra hoe amoaraka ny karazany avy ny rehetra. Eny tompoko. Fa ny apondra dia ny boriky no rainy ary ny soavaly vavy ny reniny. Koa dia tsy fantany hoe inona ny tena karazany. Soavaly miezaka no apondra izy na apondra na soavaly miezaka no boriky miezaka no soavaly. Tsy fantany hoe avaiza marina izy. Ary izy ny tena mafiloha amin'izay rehetra misy eto an-tany. Tsy hainareo atao mihitsy mametraka fitokisana aminy ary toy izany ny akamaroan'ny olona ao am-piangonana. Tsy fantany hoe iza ny dadany, tsy fantany hoe iza ny mamany. Izao ihany no mba fantany na izy ireo presbyteriana, metodista, batista na pentekotista sy ny hafa koa. Tsy fantany fiaviany. Ary ny boriky ratsy azonareo tenena mafy arak'izay tianareo tenenana azy izy fa tsy ala eo enjany ny sofiny be ary jereny tsara fotsiny ianareo. Azonareo toriana telo mandritry ny alina izy kanefa tsy tombo tamin'ny idirany teo akory ny fahafantarany rehefa miala eo. Eny tena marina zany. Tsy te handratra aho fa te hanambara ny fahamarinana aminareo. Misy zavatra nefa ny azony atao, ny asa be tokoa izy ireo.
tsy misy ataony afa-tsy ny miasa mampatsiahy any reto vondrona arminiam reto zany zay miezaka hatrany miasa mba zahoan'ny lanitra marina zany apondra ny fikambana-behivavy mpanao fiantrano manao sakafo amin'ny akoho mba andoavana mpitoro-teny tokony anao lalona-pandizana toy zao sika fetako zao tsy misy afa-tsy asa ary zareo inona no antony asany antanio izy efa niraisinareo ve ny fany masina fony voniny anareo enjany ny sofiny tsy fantany akory hoe avy aizy izy inona no tianao tenenina ahoanany am'zany inona no tianao lazaina amin'ireo fany masina tsy mbola reko mihitsy ny am'zany ianao mihitsy ilay voalaza fa karazana fanatika eny tsy fantany hoe izany dadany na hoe izany mamany ary ilainareo kapohany izy am'izay rehetra tokony ataony kapohany ahetsy kapohany ero de kapohany etsy kapohany ero marina zany apondra ratsy nefa ambarako anareo fa tsy ilanareo ny anao azany eo amin'ny tena sovaly tsy mifangaro raha asiokana vasy ndray mandeha montsy ry rahalahy de lasa izy fantany zavatra ataony mafinaritra tokoa ny mitaingina ny tena tsy mifangaro raha tena tsara atao an'izao fotsiny tsy ho izy ihany re la hitanareo tsara ho anareo no mifikitra tsara satria tena akary ny ainga mihitsy ny lasely toy zany ny eo amin'ny kristianina tsy mifangaro raha alleloia raisony fany masina samy mibebaka anareo ary aoka atao batisa amin'ny anarany jesosy kristy io famelana ny elokareo de lasa izy makao amin'ny rano aingy anarak'izay azony atao ataony zany tsy tafandrimandry andro manalony izy ireo mandra-pandraisan'ny fany masina nahoana fantatrareo fa ainy kristianina ny dadany eny zavatra anakiroa no ilaina vo isy ny faterahana marina zany dada sy mama ny apondra tsy mahafantatra hoe izany dadany hoe izany mamany fa isika mahafantatra hoe izy dada ary izy mama satria nateraky ny tenin'Andriamanitra voasoratra isika izay no amariny ny fanahy ho petera tamin'ny andro pentekosta raha mibebaka anareo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny elokareo dia andray ny fanomezana ny fany masina ry rahalahy ny tena kristiana nateraky indray la ny fanahy raha vao nandray ny teny izy dia raisy ny fany masina antany zavatra izy amin'ny fotoana io fantany toerana ijorony inonao ve ny fanasitrana avy amin'Andriamanitra amen inonao ve ny amin'ny fiaviany faharoa amen antaniny apondra zany ny fivavahany apondra tsy fantatra nisy fotoana ihany lazany mpampianatra jaona fa ina manao tahaka ny sôly hitanareo tsy malala izy ireo eny lazaiko anao fa tsy mino zany loatra ny fiangonako rahalahy izay lehilahy na vehivavy nateraky indray de mahazo antoka tanteraka tsotro zao ny amin'ny fiaviany Jesosy tompo azo ny antoka tsotro zao ny fanana ny fany masina sy ny amin'ny fany masina zay omenany olona fa o Jesosy lay vehivavy teo am-patsakany izahay mivavaka eto amin'ity tendrombohitra ity fa ny jiosy mivavaka ao Jerosalema hoy izy raha vehivavy eno ny tenika fa avy ny andro sady tonga ankehitriny fa ny raiko mitady ny mpivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana fa na iza amaky baiboly ka iny ny teny rehetra voalaza an'ity baiboly ity sy anaraka ny refitsipiny ary andray ny fany masina zay noraisin'izy ireo tamin'izany toy ny fomba nandraisany azy ary anana vokatra mitovy tamin'ny nandraisan'izy ireo azy anana hery mitovy tamin'izay nananan'izy ireo fony nandray azy de ho fatany dadany sy ny mamany fatany fandiovy natao amin'ny rano Jesosy Kristy izy nateraky ny fanahy feno miositra Andriamanitra fatany toerana misy azy azo antoka ao Kanana izy fantany ny aviny toy zany ny tena kristianina antany izy hoe efa niraisinao va ny fany masina fony voniny ianao amen na rahalahy teo akaiky nyity vavianitra masina anakiray andray andro 20 taona izy io raha mbola andresaka tamin'ilay pastora nefa antitra 20 taona de hoy ry mamabe tena ainga niarak'izay azo natao nanaovana hoe endry anaka hoy hatramin'ny oviny zay nandraisanao ny fany masina hoy izy voninahitra ho an'Andriamanitra teo amin'ny 80 taona lasa teo zay nandraisako azy
eny fa raha ampondra io de onana hoe eny andrasokely efa niraisina sady efa namafazandrano afony ka azo antoka faneken'izy ireo tao fiangonana ary nomeko any rano na ny taratasika mampalahelo tsy fantatra izy ireny akory ny aviny fa fantatry ty vehivavy ty hoe aviazany fizikiny teo izy raha nitrangy zany nateraky ny rano sy ny fanahy izy fantany zany ny rano dia tamin'ny alalan'ny rano fanasany teny ny fandraisana ny teny eto jereo ny fomba nytenenany azy ty ho an'ireo zay ao amin'ny Kristy Jesosy Paoly ankehitriny tsarova maka fotoana be aho nefa tsy ho vitako avokoa ty toko ty andeha aingana nefa tianareo ve izy ty manambara amintsika ny toerana misy atsika zany nefa tsy ho vitatsika ao anatin'ny takariva anankiray io mila ray volana na roa izy ty ka andinika an'izany lalindala isakarivo ny amin'ny teny tsirairay iverina anao rina ka ampitodika an'izany amin'ny tantara ary anazavany io isaky ny teny tsirairay anehoana aminareo fa fahamarina zany eny avelo andray amaky fainganan'io andalana io Paoly apôstôly ny Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra tsy noho ny sitrapony olona ny olona masina any Efesosy zay teny mampitohy mahatoky ao amin'ny Kristy Jesosy diky zany fanatsona ny voaka izy ireo tafasaraka ary efa vita batisan'ny fariamasina no sady ao amin'ny Kristy Jesosy alefako aminareo ity epistily ty ho anareo malalako mieritreritra ny Paoly zay miaraka amin'izy ireo any amin'izao fotoana zao fahasambarana toinina nitapahana ny lohan'ity apôstôly kely mahery fo ty tam'izany efa teo anilany toerana nanapahana izy ireo ny lohany nefa manana loha izy any amin'ny vatana vaovao io sady tsy hay tapahana tsony fa miaraka amin'izy ireo any izy amin'izao minitra zao lay apôstôly nanoratra amin'ity mihitsy fa ozy ho anareo zay ao amin'ny Kristy Jesosy tamin'ny fanahy iray no nanaova batisantsika rehetra ho teny iray ankehitriny jereo ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy ny Tompo Jesosy Kristy isaorana ny Andriamanitra sy rainy Jesosy Kristy tompontsika zay nitahatsika tamin'ny rehetra renao ve zany ry Charlie nitahy antsika tamin'ny fitahim-pana rehetra tsy hoe vitsivitsy ihany ho an'ireo apôstôly ary vitsivitsy ho an'izao fa nitahantsika tamin'ny fitahim-pana rehetra izy lay fanamasina nidina tamin'ny andro Pentekosta ihany ny fanamasina eto anio ariva lay fanamasina nampikany Maria sy nampiteny azy tamin'ny fiteny tsy fantatra ihany ka nanana ny fotoana mahafinaritra sy hafaliana sy ireo rehetra nataony io fanamasina io ihany no eto anio ariva io fanamasina io ihany no namelany Paoly akeo amin'ilay sambo efa ratsy zay toa feno rano no sady nadiva iletika 4 andro sy alina tsy nisy volana nakitana ary anjery teo izy de indro fa nisy demia isaky nojandrano miaraka amin'ny nifiny manjelanjelatra sady nanao hoe aletiko ty nangaratsy ty eto azoko ianao zao ary nandeha nivavaka fotoana folo Paoly de nisy anjely mijoro teo nanao hoe aza matahotra ary Paoly ho fefika eo amin'ny nosy anankiray io samby efa ratsy io andeha ary misakafany anareo fa milamina ny rehetra ankehitriny dia nanantona teo izy sady nisy rojo ny tanany mahi zay mikirozaroza atreo antongony ho izy matoki tsara anareo ry olona satria Andriamanitra lay anjelin'Andriamanitra zay mahampanompo ahy no teo anilako ka nanao hoe ry Paoly aza matahotra io fanamasina io ihany no eto zao arivo zao fanan'Andriamanitra ray ihany no mizara an'ireo fitahim-pana ray ihany eo amintsika nitahy antsika amin'ny fitahim-pana rehetra any andanitra andesika mbola hijanona kely ety any ao andanitra eny tsy hoe eny ivelany anoany fotsiny fa ao andanitra miangona ao andanitra isika ny toerana misy ny mpino dikan'izany zany hoe raha ao mivavaka ianareo mivavaka na hoe ao mivavaka ny fiangonana ka vonona ho an'ny afatra isika ary namory ny tena tsika iangona toy ny olona masina natsona ivoaka vita batisan'ny fanamasina feno fitahin'Andriamanitra natsona voafidy sady efa miara-mipetraka ao andanitra fa efa ao andanitra sika raha ny ao amin'ny aitsika ny fanahtsika no napiditra atsika tao amin'ny aim-panany lanitra rahalahy zay le izy
ny aim-panahiny lanitra. Oh, inona ny mety hitranga ny hariva? Inona ny mety hitranga ny hariva? Raha toa ka mipetraka eto sika sady ao amin'ny aim-panahiny lanitra ka ampiviofotrofotra ny fon'ny olona tsiraray efa navaozina sy tonga olo-baovao amin'ny Kristy Jesosy ny fany masina ao ambanin'ny ra ny ota rehetra eo amin'ny fanompona tanteraka miaraka amin'ireo tanantsika mitsangana eo amin'Andriamanitra sy ny fontsika amin'ny salatra mipetraka ao an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy miara-manompo ao an-danitra. Efa mba nipetraka teo ve nareo? Oh, efa nipetraka teo aho ka natonga ntomano ny afaliana nanao hoe Andriamanitra aza vela hiala eto aho ao an-danitra tsotra zao ao amin'ny Kristy Jesosy. Nitahy antsika tamin'iny izy fanasitranana avy amin'Andriamanitra, fahalalana rahateo, fanambarana, fahitana, hery, fiteny tsy fantatra, fantikana, fahendrena, fahalalana, ireo fitahiana rehetra ao an-danitra tamin'ny afaliana tsy aizavaina no sady feno voninahitra ka feno ny fanahy ny fo tsirairay miara-mandeha miara-mipetraka ao an-danitra. Tsy misy fisainandratsy eo anivontsika na dia iray azy, tsy misy gara foana na dia iray azy, tsy misy akanjo fohy na dia iray azy, tsy misy an'izao mihitsy na ity na ny hafa koa, tsy misy fisainandratsy na dia iray azy, tsy misy olona mananady amin'ny hafa. Miteny ampitiavana ny rehetra sady mirindra tsara, miray saina eo amin'ny toerana anankiray ny rehetra. Fa nisy feo tahaka ny rivotra mifofofo avy tany an-danitra tampotampoka teo. Zay ilay izy nitahy antsika tamin'ireo fitahim-panahy rehetra. Mety isy olona ilatsany fany masina ka na hoe zao lazay ny tompo mandehana any amin'ny toerana toy izao ka manaova zavatra toy izao, jereo fa hitranga tokoa araka izany io. Hitanareo, zao lazay ny tompo manaova zavatra toy izao amin'ny toerana toy izao, jereo fa hitranga tokoa araka izany io. Nitahantsika rehetra miaraka tamin'ny fitahim-panahy lanitra ao an-danitra. Jereo araka ny nifidianany antsika. Isika ve no nifidiasa izy no nifidy atsika? Izy no nifidy atsika. Ovino ny harivan'ny naneketsika azy ve? Nifidy araka ny nifidianany atsika tao aminy fony tsy mbola ary ny fanorenany zao tontolo izao mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehansika amin'ny anaram-piangonana ve? Amin'ny fitiavana. Ovina no ny fidianan'Andriamanitra atsika? Ovina ianareo izay manana ny fany masina no ny fidian'Andriamanitra? Ovina no ny fidianany anareo? Fony tsy mbola ary ny fanorenana zao tontolo izao nifidy anareo izy ka nandefa an' Jesosy mba ahafahany ho avitra noho ny fahotanareo mba hiantso anareo hiavana amin'ny tenany mba ity. Oh, iritsika tokoa ny anana minitra vitsy kokoa. Avelao hiverina kely alohan'ny andehanantsika lavidavitra. Genesis voalohany 4 horaisiko amin'ny larobia io. Fony nanao ny olona Andriamanitra, talohany nanaovan'ny olona ny antso ny tenany izy hoe El aintso Elah Elohim. Zao ny dikan'io teny io amin'ny Hebreo, lay misy samirery. Tamin'ny alalan'ny tenany irery ihany, tsy nisy zavatra talohany, izy irery ihany hatreo no nisy teo. Nisy samy irery. El Elah Elohim izay midika hoe manana ny rehetra, manana ny hery rehetra, ny tsy to, misy samy irery. Oh, fa amin'ny Genesis 2 raha nanao ny olona izy dia nanao hoe zano YA aintso GUVU aintso YAUA Jehova. Inona ny dika zany? Zao lay nisy tamin'ny alalan'ny tenako fa nahary zavatra avy amin'ny tenako aho mba ho zanako na mandra-pahatonga amin'ny fotoana iray ka hitovy amiko izy sain-kely. Oh, voninahitra
naony nomeny olona Jehova dia midika hoe nomeny olona ny ho Andriamanitra kely satria izy no Andriamanitra ray izay nanao ny olona ho Andriamanitra kely ko dia tsy izy intsony ary lay nisy samirery teo fa misy miaraka amin'ny fianakaviana izy ankehitriny. Amen. Ela ela Elohim, ankehitriny efa Jehova izy eto. Jehova dia midika hoe lay misy miaraka amin'ny fianakaviany. Eny nanao ny olona mba anjaka eo amin'ny tany rehetra Andriamanitra, nanana fanapahana izy ary ny tany no toerana nanapahany olona. Soratra masina ve zany? Ko raha zay ary ny toerana fanapahana dia Andriamanitra teto tany izy zany. Afaka niteny izy dia tanteraka zany, afaka niteny azao izy dia tanteraka zany. Oh, indro ary izy Andriamanitra Jehova la efa nisy no sady nisy samy irery saingy misy miaraka amin'ny fianakaviany izy ankehitriny ary miaraka amin'ireo zanany. Zay la izy. Eny vakio zany hiditra amin'io sika amin'ny alarobia arivo rehefa manana fotoana bebe kokoa, tsy manana afa-tsy fehefakadiny eo sika ka no everiko fa ho tonga amin'ny toerana anankiray sika eto nefa tsy tratratsika eo amin'ny hoe vita tombo-kase fanamasina araka ny teny fikasana. Eny ary ankehitriny ovina no niantsona antsika ho mpanompon'Andriamanitra. Ovina Orman Neville no nantsona ho mpanompon'Andriamanitra. Ola mampibitaka zany. Olazaiko anareo andesika andray soratra masina. Tiako raha orasinareo ny Petera voalohany roapolo ry Pat rasy ny Apokalipsy 17:20 fa akao ny Apokalipsy 3:10. Eny titsika enony io. Tianareo fantarina hoe ovina no niantson'Andriamanitra nareo kristianina. Oh, tiako ity no tsy mofy ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay alokin'ny vavan'Andriamanitra. Eny ary raha Neville eo aminao ve ny Petera voalohany roapolo koa vakio ny voalohany 7:20 sy ny voalohany roapolo. Eny ho tsara zao. Eny fa ny rason'ny Kristy toy ny rany zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy petipetina, zay fantatra raha teo fontsy mbola ary ny fanorenana zao tolo zao fefanaseho tamin'izao andro farany zao noho ny aminareo. Ovina no nahafantarana raha teo azy io fontsy mbola ary ny fanorenana zao tolo zao. Rina lapaty vakio ny Apokalipsy 7:20. Ny bibidy lay efa hitanao dia teo ihany ary tsy eo zao nefa efa hiakatra avy amin'ny lavaka tsy hitanono izy ka ho lasa ho amin'ny fandringanana ary ny molona ambonin'ny tany dia ho gaga dia zay tsy voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainana taloha nandrenana zao tolo zao. Raha mijery lay bibidy zay teo ihany ary tsy eo tsony nefa mbola ho avy ndray. Iza no voafitaka? Iza no voafitaka io olona mpivavaka tahaka ny Saoly io? Tena fatsorany sady fetsy be izy ka amitaka aniza na de reo ho raha azo atao. Eny ary Apokalipsy 13:20 avelao amaky an'izany ho anareo. Ary ny olona rehetra ambonin'ny tany ho iankoaka eo anoloany ny olona rehetra ambonin'ny tany dia zay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainany zanak'ondry voavono talohany ranorenana izao tontolo izao. Ovina ny nanoratana ny anarantsika atao amin'ny bokin'ny fiainana zanak'ondry fony voavono lay zanak'ondry talohany nandrenana zao tolo zao. Fony mbola Jehova Andriamanitra Ela Elohim lay nisy samirery tahaka ny diamondra lehibe anankiray ihany ary tsy afaka ho zavatra hafa izy fa tao anatin'ny diamondra io tao no nisy an'ireo toetrany toy ny hoe mpamonjy. Tao amin'ireo toetrany tao amin'ireo nisy mpanasitrana saingy tsy nisy zavatra hovonjena teo na hositraniny fa ny toetrany no namoaka anio.
koa fony tsy mbola ary ny fanorenany zao tontolo zao sady efa fatany amin'ny fisehoana lehibe ny am'ireo zavatra atao aminy io ny hoe ho mpamonjy izy ka ho avy mba ho tonga nofo sy onina amintsika sady efa fantany fa nydikapoka aminy no anasitranana antsika dia nyvonony tao amin'ny bokiny ary le zanako ny fony tsy mbola ary ny fanorenany zao tontolo zao ary soratany tao amin'ny boky eo ny anaranareo fony tsy mbola ary ny fanorenany zao tontolo zao ola eno tsara zao mijery totika any amin'ny fahalalana raha teo ny fanendrena raha teo ny fifidianana ny tiako resana ny fifidianana no mijery totika any amin'ny fahalalana raha teo fa mijery manandrifiny ho avy ny fanendrena raha teo azadino zany hoe ny fifidianana no mijery totika aty toy zao zany songasonga teo nateraka tao amin'ny ota ny totorona tao amin'ny elo ka tonga teto tany lazalangy teraka teo anivon'ny mpanota ny raiko sy ny reniko ary ny fianakaviako rehetra mpanota songasonga teo nefa lasa voambary aho tampotampoka teo ahoana nisy zany zao zany inony zany ny fifidianana Andriamanitra talohana nyrenany zao tolo zao efa nifidy fa ho lasa voambary lay songasonga eny fantatry fa voambary aho satria nyvonjeny ahoana anao navokan'io mijery totika aho ka mahita fefa notendreny raha teo zany tany aloha tany tamin'ny fahalalana raha teo no nahitany fa ho ty azy aho koa nanao afitra tamin'ny alalany zanany izy mba hafahako vaina amin'ny alalany ka niala tamin'ny masongasongo lasa voambary ankehitriny aizany misy ankehitriny novonjena aho mamindra ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ina nijereny fanendrena raha teo ny ho avy aizany nitondrany ahy ary aizany mitoerana leako toy zany ianareo zay la izy ankehitriny andesika maka lavidavitra kely fa tsy maintsy hofaranantsika afaka fotoana fohy araka ny fidianany antsika tao amin'ny fony tsy mbola ary fanondrena zao tontolo zao mba ho masina tsy misy tsiny eo anatrihantsika amin'ny fitiavana rehefa notendreny raha teo isika amin'ny fananganana notendreny raha teo amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mba ho azy arak'izay ankasitrahany fony inona ary nataony izy tamin'ny fahalalany raha teo efa nahitatsika mialoha efa fatany fa mpamonjy izy nisy samrery tsy nisy anjely na zavatra Andriamanitra irery Elohim lay nisy samrery tsy nisy afa-tsy izy rery saingy tao aminy dia nisy mpamonjy inona ary novonjeny tsy nisy zavatra very teo ny fahalalany an'izany ary fefa fatany fa hitoetra lehibe nisy tao amin'io no amoaka zavatra zay afahany mamonjy ary rehefa nisy zany de noho ny fahalalany raha teo no nijereny ka nahitany ny tsiraray tamin'ireo zay anaiky zany ary rehefa natao zany dia ozy mba amonjena anio ny fomba tokana ahafahako manao zany dia nidina ny tenako ka ho tonga nofo miaka ny fahotan'ny olona eo aminy ka ho faty ho azy mba ahafahako lasa ilay iankofana satria Andriamanitra izy zany hoe zavatra natao iankofana de nidina ary izy ka nitondro zany teo aminy ary rehefa natao zany dia nataony mba ahafahany mamonjy anareo zay te hovonjena hitanareo ve ny tiako lazainy tamin'ny fahalalany raha teo lay Andriamanitra tsy voafetra zay nalala ny zavatra rehetra no nahita n'ilay zanak'ondry ary novonony lay zanak'ondry fony tsy mbola ary ny fanoreny zao tontolo zao ary nataony tao anatin'ny boky ny fiainany zanak'ondry ny anaranareo ary efa hitany famitany satana de zay zavatra ataony koa dia nataony tao ny anaranareo ary nambarany fa ho mpivavaka be ny Antikristy ho tsara tokoa ho karazan'olona milamina tsara ho karazana lehilahy manatsaina karazana lehilahy mpivavaka zay amitaka an'ireo olom-boafidy raha azo atao saingy zavatra tsy azo atao zany satria efa voatendry raha teo ny anaran'izy ireo fony tsy mbola ary ny fanoreny zao tontolo zao tamin'ny fifidianana no ny fidianany azy ireo ary tamin'ny fanendrena raha teo no nahafantaran'izy ireo ny toerana lehany zay la izy
eny iza no isalasala am'izany izay ny voalazan'ny paoly zay no soratra masina nentin'ny paoly zay no voasoratry paoly zay no nampianarin'ny fiangonany ny fiangonany dia napetraka tamin'ny toerany fony tsy mbola ary ny fandrenany zao tontolo zao rehefa tao amin'ny arariny fiterahany Andriamanitra ka namoaka anareo tamin'ny fahafantarany sady ny zavatra ataonareo dia nametraka anareo tamin'ny toeranareo ao amin'ny vatany izy mba ho vaty mpikarakara tokantrano mba ho mpamboly mba ho mpitoroteny mba ho mpaminany mba ho toy zao na ho toy zao napetrany eo amin'ny toeranareo ianareo koa rehefa tafavoaka teo amin'ny tongolon'ny Egypte sika tamin'ny alalan'ny fanamasinana ary natao batisa mba hidirana ao amin'ny tany nampanantenany satria ny fanamasina no teny fikasan'Andriamanitra ny Efesianina 4:30 manao hoe aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra zay nanisina tombokasehana-reo ho amin'ny andro fanavotana. Andriamanitra ary rehefa nanendry raha teo ny fiangonana dia nanao hoe am'ireo mponina rehetra isatapitrisany maro reo zay tena mpivavaka nefa ho voafitaka fa reo zay tafiditra ao amin'ny tany nampanantenana ihany no antokana tsy ho voafitaka dia reo zay nanana ny anarany voasoratra tao amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry fony tsy mbola ary ny fandrena zao tontolo zao ka tafiditra ao amin'ny tany nampanantenana sy mifaly ny am'izany. Maro ny olona matahotra fandrao lasa manao fitondratena fafa izy. Maro ny olona matahotra fandrao ampanao azy zavatra ny fanamasina ka homenatra ny olona izy. Maro ny olona matahotra hitomany fandrao ahita azy mitomany ny havany na ny reniny na ny mpifanila-trano aminy na ho hitany mpampiasa azy izy avelao ahiteny aminareo ny amin'ity lehilahy anankiray ity ndray mandeha alohany amaranana nisy lehilahy natsoina hoe Davida ary efa tany amin'ny tany Filistina ny fiaran'Andriamanitra ka tafaveriny nisy tony ny fiara na nisy omby antitra ny sitina azy ary rehefa tazany Davida ny fiaviany fiara io akanjo kely ny teny aminy nefa lasa nazakazaka ny voaka teny izy nitsambikina tetsyterony ekika nitsambikina sy nandia nitsambikina ary nandia nefa mpanjaka ny Israely izy ary nitazana avy teny ambaravarakely ny vadiny ka nahita azy nanao fietsika fafa be dia nanimbaziba azy eny zao ny tsy maintsy nambara tsy misainy jereo anety izy jereo ny ataony tsamitsambikina eo tsamitsambikina ety serosy ary mitondra tena toy zao tena lasa dalangamy izy io ary rehefa nody izy tamin'io arivo io dia nataony hoe ianao nataonao zay nampamenatra eny mpanjaka ianao ry vadiko nefa manao toy ireny eny ivelany tondra tena toy ireny o Davida mbola anao tsaratsara kokoa noho zany arapitso zany indrindra hoy izy tsy fantatrao moa fa teo anatrehan'ny tompo noho ny tsinjahako efa niampity izy efa tao amin'ilay tany nampanantenany efa niala tao amin'ny avokoa rehefa zazahoana sy ny falitony zao tontolo zao nafaly azy loatra ny nalala fa efa tafaverina tao amin'ny tanànany ny fiara arô lazaiko anareo fa matahotra nandray ny fanamasina ny olona sasany matahotra izy ireo fandrao hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra atahorany fandrao misy olona na hoe jereo isan'ireny mpiteniteny foany reny izy ty atahorany ny akaty am-piangonana mba atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy satria menatra ny amin'izany izy ireo misy olona laza fa tokony esoriko tsy paritaka ny olona ampiana ataoko satria nitorony amin'ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy anakanany reny tsy paritaka fa anao bebe kokoa azy maro zany no anao bebe kokoa ao amin'ny baiboly zany raha tsy tiany izy ireo ny nataontsika omaly dia jereo fotsiny zavatra ataontsika rapitso izay ny zavatra tokony atao hitanareo ny mandroso hatrany any tsy misy farany amin'izany satria avy amin'ny tompo io Andriamanitra zany fantatrareo ve nataon'Andriamanitra nijery avy tany an-danitra tetỳ ambany Andriamanitra roa izy ry Davida lehilahy araka ny foky ianao tsy menatry Davida mpanompon'ny tompo izy tiany ny tompo ary sambatra tokoa izy tena feno hafaliana ka nahatonga azy tsy nieritreritra intsony ny amin'ny voninahitryolombelona hitanareo fa arak'izay voalazako tamin'ny toroteniko tamin'ny maraina hoe matahotra loatra isika ka Saoly ndray nitadiavintsika mpianatra antsika Saoly nivoaka avy tamin'izay seminaire nitadiavintsika mba hilaza amintsika ny fomba tsy maintsy hivavahantsika sy ny fomba tsy maintsy hanaovantsika an'izany mbola tsy niampitany Jordany zany ety amin'ity ilany ity ny fanamasina no mitarika
efa tafavoaka amin'io ranompotakio ianareo raha ny eto tsy raha inareo zay eritreretin'izy ireo rehefa ety amin'ny ilanty ianareo efa maty ianareo raha ety amin'ny ilanty ary miafina amin'ny Kristy ny fiainanareo amin'ny alalany sady vita tomboka sefany masina tsy raha inareo zany velona ao Kanany ianareo afaka mihinana ny tena vary famoronana vaovao ao amin'ny Kristy Jesosy mizotra ho any amin'ilay tany nampanantenaina. Tsaroko fa nijoro teto ary rahalahy Collins 3 taona lasa teo zahay fony mbola tsy nioriny ty fiangonana ity nisy tranolay kely fanaovana fivoriana tetsy anjorony tamin'ilay fivoriana voalohany ataoko zao filazantsara zao ihany no nitoreko mitovy ihany dia reo areniny Kristy tsy talany ny batisany rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny finoana ny teny tsiraray ho fahamarinana ny batisany fanamasina ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra ny herin'Andriamanitra toy ny toriko azy ankehitriny ihany mbola tsy nisitaka tamin'izany mihitsy ny tena nanambara bebe kokoa an'izany tamiko Andriamanitra koa arakaraka ny anambarany azy dia toizako hatrany ny fitondrany zany tsy nanala mihitsy tamin'izay efa nisy teo izy fa manampy bebe kokoa hatrany eo amin'io no ataony nijoro teo aho raha indro fa 500 teo ny olona teo amoron-drano zay nira hoe eo amorony Jordanina manonjany misy ahy manompo lavitra ny masoko eo amin'ny Kanana zay tanàna tsara sy mahafinaritra eo ny toerany areko raha oviana aho no otody eo amin'io sisin-drano tsara be io ka ho voata mandrakizay raha oviana aho no tody ka ho ao amin'ny raiko ary hitsahatra mandrakizay rehefa nanomboka niran'izany izy reto dia nisy zazalahy nampidiniko tao anatin'ny renirano mba atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hoy aho rainay any an-danitra raha mitondra ty tovolahy ty eo aminao aho no nifanekeny na zaho aza mbola tovolahy teo misy sarin'izany ao an-trano hoy aho raha indro fa manao batisa azy amin'ny rano aho Tompo no ny fanekeny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra ianao no ameno azy amin'ny fanamasina ary nisy zavatra niodina toy ny tadio saika tamin'ny fotoana ihany dia indro fa nidiny zany ka nitokodina trany teo lay kitana fitarikandro mamiratra teo io azavana zay hitanareo eo amin'ny sary io teo zany nandeha nanerana zao tory zao zany hatrany Kanada sy manodidina oreo nisy azavana magaga ny seho teo ambony ty mpitoroteny batista tsotra anankiray raha teo ampanaovana batisa izy raha nanatona ny mpampianatra ala amin'izany vitsivitsy zay nefa tsy nandre velivelony amin'izany izy fa nisy sary nentina teo amiko ananany rahalahy iny aminy zany ankehitriny any aminao ve le sary nentinao ve le baiboly eo e zany ao amin'ilay bokinao ve le izy zany tokoa nisy sary ny amin'ny famantarana fahininy amin'Andriamanitra teo amin'ny Hebreo dia la efa nisy mihitsy tamin'ny androny Job talohany nanoratana ny baiboly aza Andriamanitra tao amin'ireo toetrany telo tsy hoe Andriamanitra telo fa Andriamanitra tokana nanana toetra telo Ray Zanaka ary Fanamasina andraikitra telo ny asan'Andriamanitra zany tsy hoe Andriamanitra telo fa toetra telo ary zany izy ty lehilahy malazy ty rehefa dia ny mpampianatra lamza zay nandika ny baiboly lamza raha nilaza izy tamin'ny marain'io rehefa nambarako tamin'izany dia hoy aho ino ny famantaran'io hoy izy io ny famantarana fa ino ny amin'Andriamanitra teo amin'ny Hebreo Andriamanitra tokana fa manana toetra telo hoy aho toy ny hoe Ray Zanaka ary Fanamasina ve ny ato kely izy napetra ny verany sotrony kafe mijery ahy izy ry Jen ataoko fa teo ianao ry Leo hoy izy mino azavy ianao hoy aho amin'ny foko rehetra hoy izy omaly ariva nanatrika ny fivoriana ho ary Rahalahy Branham anitako io fanahy mamantatra io tsy mbola nahitan'izany ana teto Amerika na tany amin'ny taniko hoy izy reto vahoaka Amerikana reto tsy fatany akory ny baiboly tsy misy aina afa-tsy ny ananam-piangonana tsy fatany akory na dia ny toerana misy azy azy hoy izy tsy misy zavatra fatany hoy izy fa rehefa teo aho omaly ariva hoy aho eny Rahalahy Jean ampanajana sy ampitiavana sy ny sisa rehetra no ilazako zany hoy izy nilaza hoe mety ho mpamonany izy ty saingy rehefa hitako fa inonao ny hoe ny Ray Zanaka ary Fanamasina dia tsy Andriamanitra telo akory fa toetra zany dia fantatra fa mpaminan'Andriamanitra ianao raha tsy zany dia tsy voambara aminao toy zany io hoy izy famantarana tanteraka zany hoy izy za tsy mbola hoy izy tsy unitaire ianao hoe hoy aho tsy ramse tsy unitaire aho mino an'Andriamanitra ho Andriamanitra tsy toa fa andraikitra telo fotsiny zay ny toerana io Andriamanitra tokony io any reo toetra telo reo hoy izy ho tahinany ianao hoy izy ilatsaka amin'ny tany ny rahanao ny ray andro any noho ny amin'izany hoy izy nefa nafohatra ny ainy noho ny zavatra nitohanany ny mpaminany dia hoy aho ho toany zany raha zay ny sitraky ny tompoko nandika ny baiboly lamza
ola mariny zany impiry ano milaza amity fiangonana ty toy nylazany Samuel talohan'ny fidianan'izy ireo any Saoly alohan'ny voanareo ka ikambana amizay anara-piangonana any ka voafalitra anareo tanteraka eo amy karazana mpivavahana anankiray nahoana tsy avelanareo hitarika anareo fany masina nahoana tsy raisinareo mpitarika anareo Andriamanitra avelao izy hitay anareo ary adonony amin'ny anara-piangonanareo eny tsy milaza hoe aza mandeha any amreny anara-piangonana reny ikambany zay tianareo ikambanana miakina aminareo zany fa izao nolazaiko anareo amin'ny mahasambatan'olona avelao ny fany masina hitarika anareo vakio ny baiboly ary zay lazay ny baiboly ataovy zany hitanareo any Andriamanitra eny nampiandry anao manontany tena aho raha misy teakeo amin'ny laram-bavaka eto aminareo mba hivavahana raha misy zany sitrany veny ananganany tanany misy ray roa telo eny ary koa raha sitrakareo ary dia mandrosoa ety ankehitriny ka mijoro eto fa hivavaka izahay aveo isika tsy tiako ianareo raha tonga dia andeha misy zavatra maritra tiako atao eto aloken'ny amarana atsika firy aminareo mity ny fampianarana ny amin'ny bokyny Galatiana Efesiana ny tiako lazainy eny ary hiditra mitomboka se isika amin'ny larobia arivo aveo amin'ny lahady maraina ho avy zao no hijerentsika ny fametrana ny fiangonana eo amin'ny toerany raha mety hidirantsika zany amin'ny alarobia arivo ho avy zao ho anareo zay aveto chef fametrahana ny fiangonana eo amin'ny toerana tokony isy azy ho an'ny tsiraray toy inona no ny antsona antsika tamin'ny fananganana nanangana antsika zanany Andriamanitra efa zanaka tamin'ny fahaterahansika saingy natsangana sy napetraka eo amin'ny toerantsika tamin'ny alalan'ny fany masina jereo samy hebreo izy rehetrareo rehefa niampitany ony fa Jesosy no nizarany tany ka nanome ny tany ny tsiraray araka ny voaton'ny reniny teo ampiterahana fa teo no nanambarany fany masina taminy ary jereo fa rehefa nialainy Jakoba zay mpaminany fefajamby izy ary nakeo ampandrina dia hoy izy tongava ry zanaka Jakoba fa olazaiko anao ny toerana isy anao any amparany fantatro fa mety hafahafa ny fahitana mety hafahafa ny fahitana andreo oloreo saingy raha mba fantatrareo matsy lay antoka lay afo mirehitra ao am-po tongava fa olazaiko anao ny toerana isy anao any amparany fa azoko raisina isoratra masina io ary raisiko ny saritany manondro ny toerana misy ny jiosy ankehitriny ka hoporofoka aminareo fa eo amin'ilay faritra voalazany Jakoba isy azy any amparany mihitsy izy ireo ary tsy teo mihitsy izy tsy teo amin'ny faritra io izy raha tsy efa tavaverina teo ny fahafito me 9:7 tamin'ilay ariva ansehon'ny anjelin'ny tompo tampoka ka nylazany amin'izao raha zao ary azoko aseho anareo fa rehefa tavaverina teo amin'ilay tany vaovao izy ireo dia tena teo amin'ilay faritra no lazainy Jakoba fa hitoerany mihitsy ary mitoetra eo izy ireo ankehitriny la miamanatona ndray andro kokoa ny fodinsika dia zay risaka iza malala marary ianareo fa tsy aketo fotsiny ianareo satria teo eto raha lahy nareo aho nandray iraka avy amin'Andriamanitra ny tenako mba hivavaka ho an'ny marary tsy hoe za akory ka hoe manana hery anasitranao tsy ananako zany fa ny herim-bavaka no ananako araka izay voalazako tamin'ny maraina tsy nanana fa tsy atsamitady kely Davida nefa ozy fantatro ny zavatra ho vitany zany miaraka amin'ny herin'Andriamanitra ho aminy hitanareo vavaka kely ihany no ananako ka ataoko anareo ary apetrako aminareo ny tanako kanefa fantatro ny zava-bitany finoana an'Andriamanitra nataony ho an'ny afo zany ataonao anareo ihany koa minoany zany ankehitriny raha mandroso ankety anareo manatony aty akaiky kokoa eny tiako tena fahombiazana izy ty mova tsy angataka ny rahalahiko eto mba ho avy anositra dililo azy ireo sitraka ao ve zany rahalany vilona angataka amin'ny fiangonana aho mba hiondrika hivavaka eny tsaro fa tamin'ny herinandro teo fonina raromafy aho no lay menaka tanatanamanga dia nomeko avokoa zay rehetra azoko nomena raha mba nisy olona ho tonga metra tanana tamiko raha mba nisy olona tonga teo amiko zay nitahin'Andriamanitra ka nampiny dia ho nakasitrahako tokoa zany matsapa ny zavatra tsapako teo io ny rehetra aminareo tsapanareo ankehitriny fa tianareo raha anao eo aminareo toy izay nitadiavako olona mba hanao an'izany tamiko teo
iaro ahy mba tsy ho diso amin'ny fanaovako ny asako any Andriamanitra. Ingane aho mba andeha na dia reraka azy na dia torovana azy na dia fa tsy ho vitako tsony azy any anaingy an-tongotro, satria mbola iaona amin'ny tsiraray aminareo aho any amin'io tanàna any io. Koa ianareo vavianitra sy lahy antitra efa reraka, efa fotsy volo sady miasola ka miarava tony rao zay nanokatra ny tendrony kely sy namela ny felany ilatsaka ary miamalazo. Eo andalam-pahafatesana tsotro zao ianareo sa tsy zany? Mara zany. Tsara, saingy ny antony tokana hipetrahanareo miaraka eto dia ny amiratra voninahitra Andriamanitra. Koa satria mampitondra hita mavesatra anareo ny favalo eto ka mamotika anareo, dia tonga miaraka amin'ilay atsamitadin'Andriamanitra ampinoana miaraka amin'ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra. Nolazaiko zany mba ahafahanareo mahazo ahy. Oya, raha mba niditra teto mantsy petera na ny hafa tamin'izy ireny, aza mitena inona tsy ilainao nivavaka ho ahy. Miditra fotsiny toy izao, zany hoe ohatra hoe eto amin'ity vehivavy ity, anao izy hoe ianao ve no ranabavy ranony? Iza ny anaranao? Ranabavy Ward. Dia hoe ianao ranabavy Ward, pino ve ianao ranabavy Ward? Mino ve ianao? Pino ve ianao? Koa hitanao ary fa manana zony amin'ireo fitahina rehetra fandraiky amin'ny fanavotana ianao. Dia laza hoe ranabavy Ward, ilamina ny rehetra toy izy ny dia. Oh, firy. Oh, oya, ika mafy aho, ioby. Anao hoe tompo, tsy maintsy tanteraka zany, tsy maintsy tanteraka zany. Dia ho ianakapo, eny, toy zany ihany no antsain'ny olona rehefa tonga mivavaka ho azy ireo aho. Koa tahaka zany, hitanareo ve ny tiako lazainy? Nitsangana teo ny tenako. Ary matetika no niraisiky ny olona ary nataoko hoe oh ranabavy malalo, ino an'izao ve ianao? Oh, ino an'izao ve ianao? Tompo Andriamanitra ô, ataovy zay non'izy ireo an'izany. Eto, ino an'izany izy ireo? Oh, miangavy aho, sitrako ve zany ankehitriny? Tsy zay le izy. Efa nialako zany. Efa nialako zany. Zao fotsiny lazaiko. Ranabavy Ward, pino ve ianao? Eny, izy aho. Eny ary ranabavy Ward. Raha pino ianao, dia ianao ny mpandova an'izay rehetra an'Andriamanitra. Ary raisiko fotsiny tanany. Hitanareo, inoko zany. Mifandray amin'ny ranabavy Ward aho amin'ny fametrahako ny tanako eo aminy. Tsy nilaza mihitsy Jesosy hoe mivavao azy ireo, hoy izy ametra tanana amin'ny fotsiny izy ireo. Zay le izy dia ho sitrany zany. Afaka milaza izy hoe ilamina ny rehetra ranabavy Ward. Koa mody any an-tranonao ary aoko ho sitrany. Itahanao ny tompo. Ianao no ranabavy Amdon. Pino ve ianao? Tsy zany ve? Mpandova an'izay rehetra an'Andriamanitra. Ombanao any Andriamanitra ranabavy Amdon. Mandehana mody ary aoko ho sitrany. Jesosy Kristy no anasitrana anao. Amen. Manohy mivavaka ho an'ny olona Rahalahy Branham hatramin'ny farany.